Ny fantoka tamin'ny haitarika na ny leadership ny fampiofanana izay nomenitra ireo teo anivon'ny Mercy Ships ho an'ireo mpitarika ny anivon'ny fiarahamonina teto an-tampon-tanàna ny Toamasina. Ankoatran'ny Toamasina dia nisy koa ireo faritany hafa izay efa nisantarana izany. Tanjona ho azy ireo ny hampandray andraikitra ny tsirairay mifanandrify indrindra amin'ny fampandrosoana aty amin'ny faritry Madagasikara sy ny faritry Afrika. Tian'izy ireo ihany koa ny andray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny tanàna sy ny firenena amin'izao fandalovany sambo eto Madagasikara izao. Ino moa tompoko ny tena tanjona ty le fampiofanana nataonareo nandritra ny atelony ity? Ny fiofanana natao zany dia tena fanovana ny toe-tsaina ny mpiaramonina satria misy fitaizana ao anaty ao izay mitarika conséquence ngeza be zany aty ariany ty ohatra hoe ny taloha ohatra zany tentsika hoe aza manao an'izao fa misy an'izao, aza manao an'izao fa saude, aza manao an'izao dia aiza moa ny ahafahan'le olona aty ariana lasa andray andraikitra izy satria zavatra eniny tao anatin'ny fianarany tany hoe aza manao an'izao. Dia misy kolotsaina zany teo resaka be dia be natao momba ny kolotsaina, ny zavatra diso sy ny zavatra tokony harenina ao anatiny. Dia zay hetsika kely madinidinika izay tentsika hoe tokony asan'ny gouvernement nala fako, tokony asan'ny commune nala fako, nefa na me vola takin'inona ary ireo olona ireo na anao hiezaka takin'inona ireo ka le olona mihitsy mbola manary fako eny amin'ny toerana tsy tokony hanarinana azy na tsy manadio ny dia eo tokony ambaravarany eo fotsiny ary dia tsy misy fampandrosoana mety afaka ahitra mihitsy. Dia misy hetsika fiovana tsikelikely zany atsangana sy ajoro zany eny anivon'ny fitaizana eny. Dia manomboka amikely izy fa efara amina zavatra ngeza be satria ny fampandrosoana ka miainga avy any amin'ny toe-tsaina dia misy ezaka be dia be tsy tokony tsy forohana azo raisana ary izay ny zavatra zany. Misy fiaraha-miasa eo azo atao, misy musulmane tonga zao teo misy kristianina tonga teo misy olona be dia be tonga teo, misy sinoa tonga teo reny olona rehetrarehetra reny raha miara-miasa samy mikitika ny eny amin'ny toerana misy azy avy eny dia mandroso. Ny misy olo-mpiangonana be dia be teo, nisy pastera tonga vitsivitsy teo, raha any am-piangonana fitaizana ihany koa zany manova an'izay toe-tsaina izay mba hiasa ny olona dia tena miova. Zay ny antony ngeza be. Namela takaitra mafy dia mafy ho an'ny fokotany Verery parcelle 21-15 ny fandalovan'ilay afo nandoro ny tanàna ny alahady tolakandro lasa teo. Anisan'ny tena nizaka-tserany eny tamin'izany ny ponina fa indrindra ireo mpianatra izay tsy nisy azo antenaina intsony fa dia may ny fananana rehetra toy izany koa ny kahie sy ny fitaovam-pianarana rehetra, tsy misy niangana na ny kely ary. Tsy niandrela ny fitondram-panjakana malagasy fa tonga nampionana sy nitondra izay voatsirambin'ny tanana anampiana azy ireto. Iraka avy amin'ny filoham-pirenena zahay ary tiako magnambarantsika fa eto zao ministry ny rano, ministry ny vato izay tsy azo fa zanakatsika keto. Eo koa zany mbola zanakatsika koa ministry ny zandaro. Eo koa misy mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena avy eto. Marigny raha nizakainy ministry ny rano teo. Raha azo ny filoham-pirenena natao dia izy mihitsy no nandeha nampitraka atsika ny any ity zany fa noho ny adidy aman'andraikitra zay haitsika fa mavesatra zay andraketan'ny filoham-pirenena tsy afaka izy kanefa nandefanay ary nitondra zay teny fampahirezana zay. Tsy nitondra teny fampahirezana fo izy fa nitondra ihany koa zay voatsirambin'ny tagnana satria zay no hoe vonikava mahatratra ilazana amintsika fa tena akaiky ny filoham-pirenena zany atsika menakaro. Tsy nataony zanaky ny kala hafa fa fa naharegny raha nahazo atsika izy tonga dia nagnirika zahay hitondra raha reto tsy aloaloha. Marigny fa izy ty satotra ambavarano fa ny magnetsa be mbola ho avy. Reto aby raha avy amin'ny filoham-pirenena zay atolotra atsika keto. Misy vary 200 lasaka hitatsika maso eto. Misy koa voamaigny 100 lasaka. Misy vilagny 200, misy koa sotro 10, misy ny vilia lasety 10, misy koa satria misy zaza madiniky mianatra zay voatery may ngamba ny kahie tratran'le tsy nampoizigny dia nitondra koa zay kahie 200 page 200 paquet. Nitondra koa zay stylo, nitondra stylo zay 50 boaty, stylo mena, stylo manga io.
mitondra tôly koa zay efajato ny isany ary mbola misy koa zany mbola voaregny eto mbola misy koa zany zato koa zany tôly mbola hagnampiana le efajato zay fa hitanareo eto mbola misy koa savon 2 carton zany mbola misy koa satria hagnamboatra tragno agnorigny tragno anareo matoa nameny filoham-pirenena tôle de misy fantsika zany 10 boaty de misy menaka fandrahoagna 200 litatra de misy sio zay ho zarainy koa 200 zany mivoaka ary ankoatran'io zany isoragny eto de ôlogno zay nampiatragno anareo nanomboka malialy satria io voikava mahatratra fa tsy nijanona am'izay ny filoham-pirenena fa hanolotra atsika koa alohany havitatsika magnôrigny ndraiky ny tragnotsika manolotra atsika tranolay natanty izy 200 ahafahatsika zany mamelatra le tanty akeo mandra fagnamboaratsika ny tragnotsika